ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny jony sy ny gendarmerie pirenena. Fa mbola ao anatin'ny vaninandro ny ririnina tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary dia izay no mahatonga ny andro mamirifiry sy manerika atao anatin'ny andro vitsivitsy izay any amin'ny fiatomboan'ny volana oktobra any vao ho tonga ny vanim-potoana manasara taona izay idirana any amin'ny lohataona, raha araka ny fanazavana ny tetsy amin'ny fohy be famantarana ny toetr'andro tamin'ny mpanao gazety ny televiziona malagasy androany. Sy ndeha arantsika miaraka amin'ny Priskara Kotonarasana sy safidandre mampiantona ny fotoatan'izay. Rivotra mangatsiaka miampierika madinidinika toetra ny vaninandro ririnina. Samy nahatsikaritra angamba isika rehetra monina eto afovoantany fa tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia niaina tao anatin'ny hatsiaka mamirifiry tokoa. Tsy mbola tapitra ny ririnina raha tsy amin'ny faraparan'ny volana septambra izao, hoy ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny toetr'andro eto amin'ny sampandrarahan'ny meteo. Tena isa tsy mivadika akory ny andro fa tena mbola ao anatin'ny ririnina isika. Dia ny ririnina moa mazava izay miaraka ilay fitentsika tsy mena mivadika ohatry ny andro ririnina, misy ilay mafana dia misy mangatsiaka. Ao anatin'ilay mangatsiaka izany tsika sy teo. Ny mangatsiaka eto amintsika dia midika amin'ny hoe rivotra arahana herika. Raha ny température-ntsika maripana hita izany hatreto aloha ilay telo andro izay dia nandididina teo amin'ny 20 degré Celsius teo izy izany ny ambony indrindra, ary teo amin'ny 12 degré teo ny ambany indrindra. Raha ny manara-penitra nefany dia eo amin'ny 23 degré Celsius eo izany ny ambony indrindra, ary ny ambany indrindra kosa aloha dia eo amin'ny 12 degré ihany. Izany hoe raha ny tena marina izany manara-penitra ihany ny maripana hatreto aloha, fa tsy dia tena hoe nangatsiaka firy, fa izany hoe tsika fotsiny nahita hoe somary teo fa nisy nafana ihany dia miditra amin'ilay nangatsiaka indray dia ohatra somary hoe nangatsiaka be. Tokony samy mbola hitandrina tsara isika rehetra hanao akanjo mafana, satria raha ny fantatra dia amin'ny faraparan'ny ity herinandro ity vao tapitra izay hatsiaka mamirifiry izay. Ny fotoana toy izao tokoa no mahatonga ireo soritra-retina maro samihafa miseho, indrindra fa ny kohoka sy ny sery. Amin'ny voalondohan'ny volana oktobra any kosa no hiditra amin'ny vanim-potoana manasara taona isika eto Madagasikara. Mivadika lafim-baovao tanteraka kosa